manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Zany no hevitra amin'ny volantily avana malala toroteny ravana hira moa miaraka amin'ny sampana vokovokomanga no tanterahantsika ankehitriny. Fantatsika tsara fa ny sampana vokovokomanga dia sampana izay manana andraikitra lehibe miady amin'izany fianaky ny zava-mahamamo zava-mahadomelina zany izay manimba mitepolin'Andriamanitra fiarahamonina fianakaviana firenena mihitsy azy. Ny Isaia 10 ny ndininy fahaenina amby roapolo ry havana sy ny fahafito amby roapolo no akatsika ny afatra ny tompo. Raha sitraka ao dia mba hiara-maky ihany tsika andininy roa ihany io a. Isaia 10 ny ndininy fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo aorianany za famakina ny teny dia mihira avy hatrany a angataka ny fanahy masina hira ray zay tanterahan'ny vokovokomanga manatre izao aorianan'ny famakitsika izao teny izao. Minarany Jesosy manao hoe eny Jehova tompony maro hamely azy amin'ny kotopi tahaka namelezany Mediana teo ambatolampy Oreba ary nitsoraka azony hiaingany eny ambony ranomasina ka atsangany tahaka ny fanao tany Egipta. Ary amin'izany andro zany dia ho afaka eo antsorokao ny entany ary ny bao fitondrany ho afaka mivozonao ary ho tapaka ny bao fitondrana noho ny fiatavezany. Amen. Joan midina dia anatinay tsiraiavy ianao fanahy ahafahanay mananatanteraka ny asanao ahafahanay mandavorary ny asanao fenonerinao masiny zay tompo dia ho tanteraka ny asanao ho lavorarety ny asanao midina dia anatinay fanahy manatreny zay Medina ianao amerunai ulan yati anatinai rateu matanai ezama ponayatonai rateu masunai etinutinai Manai masino Medina ianao ajeuna izakutona
tompony amin'ny fanatrianao magasitraka misandraty anao tompo fa zay kosa raha miresaka na mijery ty Isaia 40 ty tsika ravana malala tafiditra ao anatiny antsoina hoe Isaia voalohany moa ny Isaia 40 fotoana zay nahitana fahalovana mahatsiravina ny teo firenen'ny Israely na Juda tamin'ny fotoanandro tondato fahavalo talohan'i Kristy nanjaka ny tsy fahamarinana tamin'ny lafiny maro ary ty tsy antanan'izany koa nefa dia nanjakazaka ny firenendehibe nampahory ireo fiaina madinika faizany nisan'izany Israely sy Juda ary tamin'ny andron'ny Isaia dia nampiasain'Andriamanitra ny Asiriana mba hanasazy hanafay ny vahoakan'ny Juda Israely moa zany satria tena vahoaka naditra izy ireo Andriamanitra nataony nampiasa amin'ny firenendehibe mba hanafay an'i Israely satria tsy nakatony Israely satria niaina tamin'ny tsy fahamarina tanteraka ny Israely dia raha nisy atoko 40 jerena dia tena filazanany amin'ny Asiriana andresahany eo Asiria izay ny rahan'Andriamanitra mba hanasazy ny Juda kanefa izy ireo ndreny lasa niavonavona lasa nirehare ny Asiriana zany dia nampananten'Andriamanitra fanapaka tanteraka ny hery ny Asiriana ary hanafaka ny olony ka izy ten'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa na dia mamela ny fitsapana na mifamaizana azy Andriamanitra hiahatra amintsika dia tsy manary antsika izy fa manomana fahafahana ho antsika tantaran'eto zany diny hoe voalohany diny hoe Andriamanitra mandrava ny hery ny fahavalo tsaroan'Andriamanitra apatsivony eto ny zavatra efa nataony teo aloha mandrava ny hery ny fahavalo hoy izy enina amby roapolo Jehovah tompony maro hamely azy amin'ny kotopi tahaka namelezan'ny Midianina teo am-batolampy Horeba hoe anafay ny Asiriana eto Andriamanitra mampatsiaro Isaia eto le fandresena mezinezina natany amin'ny vantinampiny Horeba ny ampitsara toko 7 moa zany vitsy dia vitsy ry Gideona sy ny olony kanefa nandresy izy satria Andriamanitra no miady ho azy fa na dia matanjaka azy amin'ny firenendehibe Andriamanitra hanafay azy eto rehefa tsy nahay nipetraka nisy firenendehibe tahaka izay nataon'Andriamanitra tany Egipta voalaza etiny hoe ary nitsoraka azy ny haingany eny ambonin'ny ranomasina mampatsiahy zany ilay tanana Mosesy izay natsangany nateny tamin'ny ranomasina dia naninona nisaraka ny ranomasina ilay fahefan'Andriamanitra manapaka ny zavatra rehetra ilay Andriamanitra manafaka tamin'ny lasa dia mbola afaka hanafaka ankehitriny mandrakizay tsy misy hery lehibe akoatran'Andriamanitra ary tsy ho resy na ovinanovin'Andriamanitra mamela ny fahavalo Israely izy mba hanjaka nefa rehefa nirehare ny Asiriana dia tonga Andriamanitra hanafay azy mitika izany dia avana voafetra ihany ny herin'olombelona voafetra ihany ny herin'olombelona fa rehefa tonga ny fotoana afaka mamadika ny toe-javatra Andriamanitra raha ilay Asiriana zay prehare dia ho velesina amin'ny kotopi ho voalaza eo anaparin'Andriamanitra ny heriny fa Andriamanitra dia mifeny zavatra rehetra mifeny hery rehetra nampiasaina ny Asiriana nefa rehefa nihoatra ny fefy izy ny rehare dia Andriamanitra ihany no ny tsara azy raha mamatsy kely tsika ry avana amin'ny andininy manomboka ny andininy fahaeninao dia zao voalaza zao
amely firenena may tsara vela tsy no andrahako azy ary amely firenena zay arany fahatezerako nandodiko azy hamabo sy androba ary anao zay azy ho fanitsakitsahana tahaka ny fotaka iny an-dalambe kanto tsy zany no kasainy ary tsy zany ny everiny fony fa ninandringana sy amongotra fena tsy vitsy ao ampony zavatra fanampandrahana ny nasaina nataony Asiria zavatra fanataony lasa namodika volazy eo nandringana sy namongotra dia tonga Andriamanitra hiaro ny vahoakany Andriamanitra miaro firenena satria tompony heritry fahefana izy mampahatsatsika ravan'izany fa misy fahefana maharitra noho ny fahefan'olombelona mitahery ny fahavalonao saingy ambany ny fahefan'ny tompo zany rehefa hiarany tsirariny sika lendray dia nenay to milaza faresy kivy tsy mahita tsony zay hoale fa tsarovy afaka matoko sika fa Andriamanitra no mpitsara marina mpifeny zavatra rehetra izy ain'Andriamanitra ny mandresy ny fahavalonao tahaka nandravan'Andriamanitra ny herin'ny Midianina sy ny Asirianina afaka mandravako izy ny herin'ny ota fa ndrava raha teo izy ny herin'ny fahafatesany teo amin'ny fijaliana tamin'ny raran'i Kristy na dia mandresy ara-ny fahavalonao ankehitriny tsarovy fa mpandresy lehibe noho ianao no izy Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesany koa tsy matahotra ny fahavalo farany moa zany dia ny fahafatesany fahavalo lehibe indrindra ilay devoly sy mifirongony tsy maharesy anao zany rehefa Andriamanitra no mombanao ira telo avetrany riavany no iray ny sapana fokofokomanga tompoko sy Andriamanitra zay ndramanamonirany osana mbola toy fitiavana ampatsiatsika ny hoe Andriamanitra tokoa ny tena fiankinana ao am-po dia manafay aza dia fantany ny mahasoantsika ira faharoa miorena mafy tsara ao amin'ny vatso ao anatin'ny hira ny FFPM zany ary ny hira fahatelo dia niditra ny dada zay fatatsika tsara ny zava-manjo ireo ray mpianakaviana zay voageja ny zava-mahamamo dia atao ankiry zany afatra ho an'ny dada hira telo avy hatrany Manju tena fiakina kabu rasa kusiwa diku rayana isimyanganya miku nyatukani lalaku rakuchafami japu moyana na dewe manafai esa chifakachai berefale menai ulama davana guni masupana teni talauna amasinu wanda yana chatawana Vino na la
tu hidupku ni bakaku ni terangnya nana tuputi nyuji kami cakap jangan urai masina setena sambaraku muyana natita jana desafiana pisa diserunerina lafiki yasana dini pambarana weti makuyana tupomi sajana sajana arena pe zili chani tenina kama nume uluvani fanza kana fanta chaitu ilala mideza maka fanovatu nunana pingetina vare veyana nyanuanai teinunai vau chatanai lai Jerusalem vau tananana alenabe silichani tenina Nunana pingetina vale veyana nyaluanai teinunai vau chakanai lai Jerusalem vau tananana mafitsa hara amini levatusu mandusu anifaha hara mifikira mafiku benito manapa usamba chatuka usaramiafa hara nipanu kumasu benito manapara usamba chatuka usaramiafa hara nipanu kumasu Sifauri hana samiduna mina raisure ufitari hana saumeni tumpana vanila la pizzeria sayale anawisa itumbuni elina vanila la pizzeria sayale anawisa
mahakasika izany tononkiro zany farany zany dia misy zavatra zay mangeja sy mamatotra ny olona dia ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomiliny zany. Fa hoy ny andininy fahafito amby roapolo voalaza eo amin'ny Isaia fahafolo teo hoe amin'izany andro zany dia ho afaka ho antsorokao ny entany ary ny bao fitondrana ho afaka mivozonao ary ho tapaka ny bao fitondrana noho ny fiatavezany. Ny enina amby roapolo dia fandravana, famaizana ny asirianina. Fa ny fahafito amby roapolo kosa dia teny fampanantenana, fanafahana ny vahoakan'Andriamanitra dia ny Israely zany. Manapaka ny zioga ny fanandevozana Andriamanitra. Hoe sorony ny entany ny voalaza eto. Ho afaka ny antsorokao ny entany. Entana mavezatra moa tiana ambara eto. Ny entana mavezana dia sary ilazana ny fanerena sy ny fampahoriana zay nataon'ny firenendehibe ny Joda fahizay. Zany hoe ifarana hatreo ny fampahoriana amerina fanafana ny olony Andriamanitra. Misy fotoana zay ambara hoe amin'izany andro zany le fotoana amangin'Andriamanitra, le fotoana zay ampahezin'Andriamanitra, anafahan'Andriamanitra ny olona zay voageja. Voalaza iny andininy roapolo ihany hoe ny bao fitondrany entany fitondrany ho afaka amin'ny avozonao, radikako hoe ho tapaka ny zioga. Ny zioga dia famantarana, fanandevozana sy fanjakazagany zany. Tsy hoe maivana fotsiny eta mavezatra fa ho tapaka tanteraka ny fatorana. Zay ny tinambara eto. Tapaka ny bao fitondrana entana noho ny fiatavezany ozy izy, noho ny fiatavezany. Ity teny hoe fiatavezany ity dia azadika hoe fanosorana, ndikany hoe fiatavezana ny hoe foteny etiny hoe menaka na tavy na fahavokarana. Ny teny Hebreo eto dia manambara fahatavezana, matavy zany. Ka tsy voatery hoe menaka fanosorana mitovy ihany masy hoe menaka fanosorana sy ty hoe tavy ty amin'ny soratra masina arakaraka ny contexte moa zany hoe menaka fanosorana izy eto izy tena tavy mihitsy. Eto zany dia tsy voatery hoe menaka fanosorana fa tena hevitra arabaky teny dia ny hoe sary ampiasaina eto ho amin'ny omby anankiray zay mitombo sy matavy tsara ka lasa be vozona. Rehefa melehibe ny vozony dia tsy zaka ny zoga itsony, tapaka ny zoga. Zay le tiana resahana eto. Mia matavy, mia lehibe. Azo dika zany hoe ho tapaka ny zoga noho ny hatavezana. Fa tsy taka le omby le kozatina kely reny le zogaina ihany, fa omby matavy lehibe. Sary any ohatra moa zany eto. Ho tapaka ny zoga satria mia lehibe, mia matavy ny vozony. Zany hoe ny hevitra tiana ambara amin'izany dia tsy hoe ny herin'ny zoga akory no ny hena fa ilay biby no ny tombo ka lasa tsy voafehin'ny zoga intsony iny. Inona ny hevitra ara-panahy azo resina amin'izany ry havana? Ny zoga dia fanandevozana eto. Tonga ny fotoana zay anomezan'Andriamanitra fitahiana sy hery ho an'ny olony ka tsy jaly amin'ny fanandevozana intsony izy ireo. Fitahian'Andriamanitra no mahatonga an'izany. Hitombo herin'ny olona ho afaka amin'ny fanandevozana amin'ny zioga. Jesosy Kristy ry havana dia izy ny fahatanterahana zany. Ny mpino dia mitombo amin'ny fahasoavana sy ny hery ny fanahy masina rehefa miasa ao anatin'ny Jesosy. Ao ny tenin'ny Jesosy manao hoe ny fanahy ny Jevatompo nao tamiko nanositra itory teny so mahafaly izy. Tantarainy eo. Hanapaka ny zioga ny ota, hanafaka reo babo. Zao ny teniny hoe maka ny amika nareo rehetra izay miasa fatratra sy mivesatretana. Izaho hanome anareo ny fitsarana, manapaka ny zioga ny ota. Jesosy Kristy nanapaka ny zioga ny tahotra, zioga ny fahafatesana.
ka tsy heritsika zany fa fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Mety maro ny zavatra mangejantsika eto zany dia tena hoe asan'Andriamanitra misy ny fanafahana. So ny tenin Jesosy hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianao. Voageja ve ianao, miankindota fa ohatra amin'ny zava-mahamamy sy mahavadimadomelona ve ianao. Tsarovy, mpanafaka ny Tompo. Isy fotoana Andriamanitra hamangy ianao, hanafaka anao. Zany ny ambary eto, tsy maintsy isy farany zany fa zava-dehibe dia ny hoe atoloro ny Tompo ny fonao. Aza mifantoka amin'ny habeny ny zioka mavesatra izay entinao fa amin'ny herin'Andriamanitra izay mampitombo sy mampahery ianao, ka tsy maintsy tsy afaka ianao rehefa ny Tompo no manafaka anao. Fa jereo tsara fa namafy aza ny fahavalo Asiriana dia Andriamanitra hanafaka azy. Namafy toinina aza ny fakapanahy dia Andriamanitra manampy ianao. Mafy ny herin'ny zava-mahadomela sy zava-mahamamy fa ny Tompo kosa hanafaka anao. Raha mino ianao raiso izy ho Tompo sy mpamonjo ny fiainanao, Andriamanitra manafaka anao anatin'ny fatorany izy, fatorany zava-mahadomela sy ny zava-mahamamy, fatorany ota sy ny tahotra, fatorany tebotebo sy ny aya. Manafaka atsika amin'izany izy, ka ny fanatrehan'Andriamanitra ihany eo amin'ny fiainantsika no manapaka izany zioka manandevo antsika izany. Mahery no ny pampahory rehetra ny Andriamanitra ao. Jesosy Kristy nandresany fahafatesana. Manafaka anao koa izy amin'izany rehetra zany. Afaka nanapaka ny zioka sy ny fatorana rehetra Andriamanitra, ary mbola afaka hamonjy ianao ihany koa amin'izay rehetra mangeja anao. Ny famonjeny eto ry havana, ny fanafahana eto dia tena avy amin'Andriamanitra irery ihany. Koa miorena amin'ny Jesosy Kristy, miorena tsara aminy, aza miova dia antsoy mandrakariva izy hanafaka anao. Indrindra no nambaran'ny SVM amin'ny hirany manao hoe miantso anao zahay Jesosy, miantso anao mpanafaka. Jesosy ihany ny mpanafaka, mandrava sy hanapaka. Ary ny hira farany dia ny hoe tany mafy, fa tsy mora akory ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Andandrovantsika ny fisetrany, fakapana maro samihafa fa tsy mahasakana antsika ireny satria Jesosy ny eo alohantsika ka ampitenitsika. Hira roa farany, miantso anao ary tany mafy. Wewe
Tapaku fatirelia, tapaku ankentiriza, landa nifidia wana, madirunya mituyana. Uzayandu kusisa, halewi berenaku, simiskanenenaku, nalifudi kwa wamina. Wamikulai malaina, angiza iseuna, yambe nangaiteliza, Umenikyara manajikyana, Nyatsana, nuletamanya tsatunyangarana, Aizana, rumanakana tawo kufaminwa, Yeso. Sikaina, mampiuno na fatia yana, yasamara fanase unawe, mana mafitati mantiata denwe Nyatsana, alesumina bewanda tabaja, Ananya, nakuwa kwe watungucha, Nyatsana, usimitaja, Nyatsana, enuzo kifuna kwiza. Nasaruchaza, ilala na makani, wakana ndani shani, nafise chana, simetula luvaku, jasaka na tiwani, nasaruchaza, ilala na makani, makanya ndani shani, nafise chana, timetula luvaku, jasaka na tiwani, nizawandu sufa, ilula malula, Potiye muchau, fanaraka, ana, kaluma fyautumbo, deliriza wana, mashakiza, azuni nitanaku, kaisuni fyanaku,
ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.